miarabantsika mpanaraka ity fandarana ity, fandarana iresaka, fandarana fanabeazana vokarin'ny IEP Madagasikara amin'ny alalan'ny resadresaka miainga amin'ny aloha hevitra iray ary ahitana mpampianatra, mpianatra ary vahiny. Amin'ity androany ity dia ny volana marsa, ny 9 marsa no tena ho resantsika, satria rehefa miresaka ny 9 marsa zay tsika dia ny vehivavy, ny zony vehivavy no tena resahana ao anatin'izay. Miresaka ny zony vehivavy tsika satria ny vehivavy matetika dia hiarany tsindry azo lena ny fanavakavahana eo amin'ny fiarahamonina, ka fotoana natao indrindra hitakiana izay zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina izay, ka izay indrindra no nahatonga antsika anasa vahiny dia tsy iza fa Ramatoa Eliara Velmanantsoa. Miarabanao Ramatoa Eliara Velmanantsoa. Miarabanao Andriamatoa Miary Rasoa Faritsorona ary miaraba ihany koa n'Andriamatoa Andry Rahotina izay eto. Miaraba ny mpianatra ary ireo izay miaino sy mijery amin'ity fandaharana iresaka ity. Ramatoa Eliara Velmanantsoa moa dia tsy iza fa vehivavy malagasy fantatra teo amin'ny tontolon'ny fandaharana. Tany amin'ny taona 20 tany dia nanao an'ilay fandaharana hoe manja ionina anisan'ny tena nahafantarana azy nihitatra izay tontolo fandaharana izay ary niditra amin'ny sehatra politika izy. Fantatsika fa efa minisitra, fantatsika ihany koa fa efa tao anatin'ny fifaninanana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2014 iopana ary iodikodina amin'ireo tontolo ireo ny resaka miaraka aminy, fa hiaraka iresaka tao anatin'ity fandaharana ity dia Andry Rahotina ary mpianatra roa avao amin'ny niveau master, tsy iza fa Valsoa sy Joanne. Ny lohahevitra izay velabelarina amin'ity androany ity moa dia ny vehivavy eo amin'ny sehatra sy ny tontolo politika antoka sa sakana ho an'ny fampandrosoana izany, satria rehefa miresaka vehivavy tsika dia misy raiky tapisaka ao anatin'ny fiarahamonina malagasy ao. Izay ihany koa izay raiky tapisaka izay ilay hiadivan'ireo vehivavy miresaka ny miralenta. Izay miralenta izay zany dia voambolana hiverimberina atao anatin'ity ady-hevitra ity, ka andeha an-tanin'ny mpampianatra atao amin'ny IEP tsika inona marina moa Andry Rahotina ilay atao hoe miralenta. Misotranao Andriamatoa Miary Rasoa Faritsorona. Ny antsoina hoe miralenta moa dia tsotra. Ny fiarahamonina sy ny fomba amam-panao dia manavaka ny toetra amin'ny mahalehilahy sy ny mahavehivavy. Izay aloha ray. Mametraka koa fitsipika amin'ny asa izay sahan'ny tokony sahan'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary indrindrindrindra mametraka lalàna ho an'ny zoan'ny lehilahy sy ny zoan'ny vehivavy. Izay no hiadian'ny miranenta. Izany hoe miranenta dia miteny hoe tsotra ny finjinjarana asa, ny toerana eo amin'ny fiarahamonina dia tsisy hidiran'ny zany hoe antsoina hoe voajanahary zany, na koa hoe hidiran'ny didin'Andriamanitra na fivavahana izay mampitondra hoe rafitra ny fiarahamonina na rafitry ny fomba amam-panao izay. Izay no antsoina hoe miralenta. Midika ve zany Andry Rahotina fa ny toerana na ny andraikitra iray dia tsy miankina amin'ny toe-batana hoe vehivavy io na lehilahy io, fa misy andraikitra hafa ihany koa, misy atao hoe endrika hafa tsy maintsy hijerena an'izay. Ya, misy tena marina hoe misy asa hidiran'ny toe-batana, fa tsy midika akory izany hoe ny toe-batana dia malefaka foana ny vehivavy ary mafy foana ny lehilahy. Misy koa ny asa mety hoe ohatra angalako resaka tena hoe mampamiralenta manko dia tsotra hoe ino moa izany hoe fanavozana ny lasa fomba fisainana ilay izy, ny hoe vehivavy dia ohatr'izao ary ny lehilahy dia ohatr'izao. Ny manga sy ny mavokely, ireo manga sy ny mavokely ireo dia verintsika fa manga dia lokon'ny lehilahy ary ny mavokely lokony ho an'ny vehivavy. Kanefa izay manga sy mavokely izay dia vao tamin'ny 1970 no mipetraka voaingana ange zany. Izany hoe tany États-Unis nisy mpivarotra kilalao dia niteny izy hoe maninona raha vahako ny kilalao ho an'ilay ankizy lahy ary ny ankizy vavy, dia lasa fomba fijery io. Dia izay ny adiany miraneta. Dia io koa ay politika moa natao eto, le fiadiana ho an'ny miraneta dia avany amin'ny hoe teny vahiny kely, misy le fotom-pisainana hoe aviana havanana hoe gauche ou droite. Amin'ny mahasarotra an'ilay fampidirana miraneta dia mazana ireo ankavanana
zany antsoina hoe teny frantsay izy hoe conservateur zany araka n'le fiteny zay hoe mitandro ny netim-paharazana sy mitandro ny fijanonana amin'ny rafitra efa misy dia niato foana mba tsy hisy ny zamirana eny zany ary reo akavia raha tantaran'ny ay politika ny resahana izay mihevitra fa ny mila fivoarana ara-tsosialy amin'ny fiarahamonina progressiste dia niezaka foana mba hitondra ny zamirana eny zany eo amin'ny fiarahamonina zay aloha ngamba le rafitra hitotoka tao amin'ny vahintsika raha matoa Elia Ravelmanantsoa ianao niditra tao anatin'ny tontolo politika nefa vehivavy ny fiarahamonina malagasy rehefa jerena amin'ny ankapobeny dia hoe toa mitahiry an'izay hoe nahazatra teo hatramin'izay hoe zany fandrarana zany fanaovana politika zany dia asan'ny lehilahy zany ny fanontaniako aminao dia hoe rehefa miresaka ny vehivavy sy lehilahy ao anaty fiarahamonina malagasy dia misy fitsinjarana asa hoe zao no natokana ho an'ny vehivavy ary zao no natokana ho an'ny lehilahy fanontaniako aminao dia hoe ny fahitany Elia Ravelmanantsoa izay atao hoe le manitsakitsaka masika be loatra fa hoe nasa niala tamin'izay mahazatra zay ary hoe za hiditra amin'ny tontolo politika za hiditra amin'ny tontolo fandrarana ahoana ny tokony fitsinjarana asa eo amin'ny fiarahamonina amin'ny vanim-potoana misy tsika amin'izao fotoana izao efa afaka mifangaro ve ny asan'ny lahy sy ny vavy ao amin'izay fiarahamonina malagasy zay tiako ambara aloha zany eto dia za avy amin'ny antoko conservatiste araka ny resahana teo ary ny zavatra azavaiko eto dia misy apahany avy amin'ny firehikevitra izay nijoroan'ny antoko misy azy zany ary misy koa nefany amin'ny ataoko hoe fandraisana anjarako za manokana zany ao anatin'ny fiarahamonina sy ao anatin'izay tontolo ny politika izay izay misy ny atoko ibeazako io zany raha ny tena izy voalohany dia rehefa nandalina ny tantara zahay ary eo foana zany matetika le hoe ny ankehitriny no jerena ny fiarahamonina ankehitriny tona 50 izy Andriamatoa Rahodinina teo ny ankehitriny no jerena dia ohatrany hoe mipetraka avy hatrany ilay hoe manavaka malemy sy ataoko hoe fanaka malemy sy matanjaka zany fa raha ny tena izy tao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny tantarantsika mihitsy zany dia matetika ary ataontsika hoe raisika fotsiny le teny hoe firenena dia avy amin'ny teny hoe reny ary ao anatiny ihany koa zany na ataoko hoe any anindra-tany ihany koa ary dia misy an'ilay hoe anaka avy amin'ireny neto amintsika moa na ny mpanjaka farak'izay matanjaka indrindra fantatry ny merina raha dia hoe andrenam-poinimerina dia satria noho ny izy zanaky ny vavy no nanomezany n'Andriamanjaka tamin'izany zany nampantovana azy zany an'ilay avy tantanana zany raha ny tena izy zany ao anatin'ny sehatra rehetra ny vehivavy hatramin'izay tao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy dia izay lazainao izay angamba izy hoe manana ny anjara andraikiny tsy midika mihitsy zany andraikitra ambany io na andraikitra ambony io fa raha vao tsy misy anankiray tsy manao le andraikitra dia mihila mitanila zany tratringa zany ny fiarahamonina ny tiako ambary eto ao anatin'izay ataoko hoe fivoarana noentina zay zany dia ny mampitambatra amin'izay manao karazana réconciliation historique zany fampiavanana mihitsy amin'ny fomba anankiray aloha hoe ampiavantsika ny kolotsaintsika izay efa tena raiky tapisaka ato amintsika ao anatin'ny resaka hoe patrimoine zany na lova zay ananantsika ary ireo noetiny atao hoe modernisme zany taty aoriana ny taona ataoko hoe nanomboany taona taonjato fa 20 zany izay zavatra anankiray zay zany no nahatonga ary natonga ny antoko koa nanolotra marina fa hoe bedabe no famontanina tamin'izany zany taona 2012 zany hoe fa nahoana moa no vehivavy no ilatsaka tsy miteny ihany zay ohatra hoe satria fa nisy ihany kosa aloha vehivavy tao alohako zany madame Revine Tsiranana fa ataoko hoe izy koa nandova lay antoko sy ny firehikevitra zany izay nisy ny rainy tamin'izany andro zany fa ny apahany angamba ny azoko ilazana hoe lay fomba hidirana amin'ilay hoe samy manana ny andraikiny lay fitsinjarana zany izay misy za aloha mihevitra fa
ny mampivady andreo manao an'la réconciliation manao an'la fampiavanana andreo zany a zay zany zao vanimpotoana misy atsika zao raha ny fihevitro azy zany vanimpotoana ny fampiavanana zany amin'ny fomba rehetra mihitsiny zay zany angambany azoko ilazana n'zao hoe tandrifim-vanimpotoana misy atsika zao mbola miaina an'izay fampiavanan'izay tsika amin'izao fotoana zao zany hoe mbola tsy tonga amin'ilay tokony ho izy fa amin'ny raha matoa Eliaravelo Manantsoa zay efa nandalo an'ilay sehatra ahoana ny fiainana an'izay ahoana ny ainanao an'izay mora ve zay a ary ahoana ihany koa ny atrehana n'ireo mpanohatra hoe ao anatin'ny Madagasikara atsika misy lehilahy mijaridina tsara fa maninona no raha matoa Eliaravelo Manantsoa no ajoro eo le izy angambany aloha raha ny tao anatin'ny atoko zany a dia tena ataoko hoe adihevitra mamaifay be mihitsy satria maro amin'ny antoko koa moa zany no hoe avy any atsimo ary tamin'izany ara samy ao anatin'ny atoko ihany dia mifanasa vango hoe ianao dia iako vavy maneno ianao zao fa rehefa mandeha ny tena adihevitra mandeha mialalina amin'izay ary mifakazatra toetra sy mifakalala bebe kokoa dia zay angambany ataoko hoe dingana voalohany aloha zany voatery pitako tao anatin'ny sehatry ny atoko zay vao tafiditra tamin'ilay hoe sehatra ataoko hoe miatrika ny ampabe maso zany miandro masobokyn'olona mihitsy zany no hoe atrehana nandalovako azy dia soa ihany afa efa nandalo tao anatin'ny sehatra tsy miankina ary isan'ny ataoko hoe isan'ny voalohandohany zany tamin'ny taona 7-20 voalohandohany amin'ny vehivavy nandrara dia indrindra moa fa ohatrany hoe fijery moa zany tamin'izany dia ohatrany hoe kialakely anao inona ary ty ohatrany bebebika zako moa tamin'izany somary bebe akanjo fohifohy dia ohatrany hoe manahoana ary izy ity fa raha ny tena izy a le izy zany tena mafy kokoa raha ny tena izy ho an'ny vehivavy a no manampy rofo hoe misy atodonga eza misy fonga eza manana fahaizana kely eny zany hoe zay zany a ilay tolona voalohany aloha marina fa hoe voaova zany tao anatin'izay fotoana taonjato lasaiko tsika teo zay a voaova zany ilay toe-tsaina lasa ohatrany hoe misy an'izay fanavahana zay hoe ny vehivavy a any tokantrano fa raha ny tena izy zany raha amiko raha mijery ny tantara ny vehivavy dia efa niatrika foana hatramin'izay a sy atrasa maro samihafa fa fotsiny a izay ataoko hoe zay réconciliation zay fampiavanana toe-tsaina zay efa nilovaina sy voanilovaina voaingana relovana koa zany no ampiadiana ankehitriny zay zany hitako hoe sarotra na hoaharery ary sarotra ary zay ngamba natonga hoe 2010 izy ianao teo no nanaovako an'ilay élection présidentielle na ny fananana tao filoham-pirenena tena nila ny andro mihitsy satria tamin'izany dia efa nanana vina ho an'ilay firenena zany hoe vina tahaka zao ny tiatsika rehetra ny tokony mba ho atongavantsika rehetra zao mihitsy ary ny système politika mety hety amintsika rehetra angambany zany hoe zoskevitra le izy natsapa nefa zany fa nisy sakana lehibe voalohany ary mety agagantsika rehetra ny ilazana zany hoe ny sakana voalohany raha natao zany mikajy dia ataoko hoe 20 isanjaton'ny mpifidy dia lehilahy ary ny 20 isanjato ihany ny vehivavy tsy ampy ve ny adivako lahatra ny vehivavy andray an'ilay andraikitra eo indray zany ilay ataoko hoe sakana anankiray faharoa ny mpifidy any ramatoa Eliaravelo Manantsoa raha hoe 20 isanjato monja ny vehivavy ka izay mihitsy satria raha ny teny ianao teo hoe dingana voalohany dia hoe sarotsarotra ho an'ny vehivavy zany hoe mitantara n'ilay lalana ny diavinao ianao sarotra no nahatongavana tamin'ilay toerana fa manoloana n'ilay sakana izay sakana zany amin'izao fotoana izao satria rehefa resahana nge ilay valomarsa zany raha zavatra ny teneninao teo dia nareo vehivavy ihany manakana nareo tsy hipoitra ao anatin'ilay fiarahamonina inona ny zavatra inona ny tokony ezaka atao inona ny asa atao mba anekeny ilay fiarahamonina hoe manana lomosaina fa tsy fo ihany ny vehivavy enti-po fotsiny ao anatin'ny asa ka mahavita azy ohatra ny lehilahy iny izay asa atao zay mba tsy ho tenenina intsony Eliaravelo Manantsoa rapitso hoe me maneno mafy ihany any izy zany hitako tena sakana voalohany zany rehefa tena nandinika izay raha momba n'le anisan'le nomeko teo zany amin'ilay vehivavy hoe vitsy no mifidy dia tena
natsapanazy zany a dia ilay tsy fahatokisa-tena ny vehivavy mihitsy sy ilay tapisaka atao anatin'ny tezana azy izy io zany a nalona mihitsiny a ny vehivavy mbola kely hoe nareo zao ihany ny tokony ataonareo ohatra hoe raha ndray fitenenana zany a dia tsy maintsy lahy ihany zany no mandray raha tsy hoe ampanjaka nga ilay vehivavy amin'ny fotoana io lay manao an'ilay transfert anankiray faharoa koa hoe matetika zany ny vehivavy mpanjaka dia na ny tetomerina na raha navala resahana na ny tany avaratra sakalava hoe binao ny resahana de ohatrany hoe sambolina ihany lay renina ohatrany hoe karazana alibi zany hitondrana nlay négociation mba tsy sy niady amin'ny samyny lehilahy zay tokony afaka mandova zany a de ohatran'ilay sy nalibi foana mampifandingana n'izay tantara zay aty anatin'ny fiainana ankehitriny zany hoe misy vehivavy pilote ane zao misy vehivavy lehibe tsatsambo ange zao misy vehivavy ingénieur manao BTP nge zao manao andreny tetezana ngezabe reny eto amintsika vehivavy malagasy ny lesahako a zany rehetra zany zany a ny fomba afahana mandresy lahatra satria ilay tahotra anatin'ilay vehivavy no atsipony makany aminao ataony fitaratra zany ianao rehefa makeny zany ianao dia lasa fitaratra fa fitaratry ny tiano atongavany sy koa lasa fitaratry ny ayayany anatiny zay zany le izy ny fandarantsika moa hoe iresaka natao hitezana ihany koa dia misy ny tanora mpianatra manana fantaniana ambara aminao Valsos sy Joanna no solotenan'ny mpianatra ny EP Madagasikara dia ampiakarintsika eto izy ametraka izay fantaniana miarabany Ramatoa Eliara Velomanantsoa ny fantaniako voalohany aminao dia hoe resakitsika teo resanao avokoa resakana mahatonga ny vehivavy tsy fidy ny vehivavy namany mirotsaka eo amin'ny sehatry ny politika resaka koa tsika teo hoe ny resaka fomba fisainana resaka fandresen-dahatra ny vehivavy dia raha ohatra indray ary ka avadika any amin'ny lafiny hoe ilay vehivavy efa ao anatin'la sehatra efa miasa ao anatin'la na ara-politika na ao fandrarahana ahoana afaka miaraka ve ny vehivavy ao anatin'ny fandrarahana sy ny vehivavy raha avaka ny tokantrano satria eo amin'ny kolotsaintsika malagasy voalohany indrindra ny vehivavy dia raha avaka ny tokantrano afaka miaraka ve zay sa voatery tsy maintsy misy latsaka ny ray amin'izy ireo na ilay vehivavy eo amin'ny sehatra fandrarahana dia latsaka ny ary amin'ny tokantrano misy azy na ilay vehivavy eo amin'ny tokantrano dia tsy tafiditra kokoa izy ao anatin'ny fandrarahana eo indrindra manko angamba ny verenako tamin'la resaky ny Andriamatora Odina teo tamin'la resaka conservateur za zany na dia isan'ny tena niady mafy ao anatin'la sehatra hoe VNLF vondrona miraleta ho an'ny vampandrosoana zany dia isan'ny ady lehibe indrindra angambany hoe natomboka ny araka natao ary ny fitainatra amin'ny farany fa ny fandimbiasan'ireo vehivavy rehetra zay nandray an'la izy dia ohatra fotsiny zany zao tamin'ity taon'ity hoe ilay fahafahan'ny vehivavy malagasy mamindra ny manasionalité malagasy azy amin'ny zanany taloha zany na dia nateraky ny kibonao ka hitandrasa azy raha fa hoe io fa latsaka teo ilay zanakao ka raha vazany vadinao na karana vadinao na komoriana vadinao dia tsisy ninina azonao atao mihitsy fa dia feno 12 taona ihany ny zanakao vao mahazo mangataka ny izakany an'ilay zoam-pirenena malagasy zany eo indrindra zany no miditra amin'ilay sehatra anontanianao ny vehivavy malagasy raha ny amiko aloha diza hoe io tsy misy hoe malagasy na vazaha misy andraikitrao amin'ny fomba natoraly zany hoe ianao nyreny ianao no mampinono ianao no misy zavatra zay anjaranao voajanahary zany dia zay zany aloha ny andraikitrao le izy ny mampifameno an'la andraikitra ny tsy fanaovana tsinitsinina n'ilay toeran'ilay vehivavy zay manao an'izay zavatra zay aintsy zavatra mihitsiny ko zany zay angambany hoe tokony atao zay mahatody fa le hoe dia tsy vitanao ve zany any tokantranonao za raha tena mihitsy hoe manana an'izay zavatra anankiray zay misy tena Andriamanitra zay hoe tsy tsara raha irery ny raha lehilahy fa anaovako
olona iray izy anampy azy ilay manampy zany dans le fiheverako azy ny hevitra le izy mihitsy no hoe manana zavatra misy zavatra tsy feno zany dia tsy maintsy fenona io tsy feno io complémentaire zany ny dikany dia zavatra mila tena apetraka mihitsiny ho an'ny vehivavy rehetra mihitsy io maneran-tany raha ny fihevitra azy fa tsy hoe vehivavy malagasy fotsiny fa le tolona ohatrany hoe voaingana miainga ty amintsika dia sanatriavana lasa ohatrany hoe iritaritana zany na itenenana zavatra ataoko hoe tsy tokony mipetraka amin'ny tena tokony ho izy mamarina zany amin'ilay amaliko ny teninao dia izao hoe manana an'izay fahafahany zay ko ny vehivavy mahita ny fomba ahafahana miatrika ny anjarany voalohany ao anatin'ny fiarahamonina izay ilay fitezana zay izay ilay fikolokoloana ny tokantrano zay ary raha ny mbola eto Madagasikara tsika tsy hifandainga any Maurice nefa satrany hoe misy manampy ianao ary za tena miteny mihitsiny hoe misy teny frantsay zay hoe derrière un grand homme il y a une grande femme dia manomboka vadika izy derrière une grande femme il y a un grand homme izy hoe derrière une grande femme il y a beaucoup de femmes misy vehivavy marobe eo na mandray andraikitra miaraka aminao ny reninao ny renibe zany na ny ravavy na ny zandry na ny olona ihany koa le izy zany ny réussite na ny mahatafita ny vehivavy anankiray dia za tena mihitsiny hoe fiarahana amina vehivavy maromaro zay zany dia ohatrany hoe taratra anankiray ko tsapako ao anatin'izy tsy misy azany tokantrano tsy vita zany dia hoe sarisary sisa mipozin'le tokantrano fa lozan'le ramatory ny asa be dia tsy mariny zany raha ny tena izy ny tokantrano mihitsy aza no entiny ao anatiny afo miredareda ao aminy hoentiny mandeha anao ataoko hoe raisy ny ohatra trany ary indrindrindrindra rehefa miatrika an'izany olona maro zany indrindra fa sehatra politika indraindray ianao voaopaopa any anaty internet tsy ahoana eo anao dia lazainy olona fa zao indraindray ianao zao zany rehetra zany rehefa mbola tsy vonona ny andray an'izany satria ianao miatrika ny publika zany na ny fiarahamonina rehefa mbola tsy vonona hiatrika an'izany dia aleo mijanona any an-trano aleo tsy mikarakara afa-tsy ny asanao sy zay zavatra kely efanao fa raha mbola tsy vonona ny hiatrika ny mason'ny olona sy ny esotenin'ny olona sy ny marary amin'ny olona zay le hoe fitaratra zay fitaratra ny fiarahamonina foana zany le izy dia aleo mijanaka izay lazaiko hoe io rehefa sindrazay nefa anao rehefa matanjaka ny zavatra ataonao ao tokantranonao sy ho anao sy ny zanakao dia mahery hatrany ianao miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zay zany no azoko ilazana an'le izy hoe mandiso be mihitsy zany le hoe anka dia ahoana zany satria zao ohatrany hoe indraindray amiko zany indraindray le fanontaniana ohatrany fanontaniana miantsy fa tsy mijery an'le hoe ahoana moa zany efa ezaka ireo vehivavy rehetrarehetra zay nampandraraha izy nampanao politika izy ezaka izy ireo zany ampijoro ny tokantrano nefa ampijoro ihany koa ny firenena satria ankehitriny ny vehivavy dia mahatsapa mihitsy hoe kay zany ninona fijoroan'ny tokantranoko tsy afaka mijoro rerika tya raha tsy mijoroko ny fireneko satria miresaka miralenty tsika tsy ampy ny fanontaniana vehivavy mpianatra iray raha tsy miampy fanontaniana lehilahy mpianatra iray izy hoanina ihany koa dia manana fanontaniana ho an'ny ramatoa Eliara Velomanasoa fa le milamba ny ramatoa Eliara Velomanasoa ny fanontaniako dia mitodika manokana any amin'le miralenta le hoe misy sakana maromaro dia misy paikady ve azo atao anovanany toe-tsaina ny be sy ny maro mba hatongavana any amin'io miralenta io inona sa hoe iza no vaina ny fanovana toe-tsaina zany hitako matetika vetesitsika malagasy ary misotranao nametraka ny fanontaniana satria izy io mitovy amin'le hoe tokony ho zao anie tokony eto amintsika eto zany hoe indray androany angamba mbola misy psikology angamba ho asainareo atao amin'ny EP anazava amin'ny psychologie sociale hoe fa maninona moa ny malagasy no manao hoe tokony ho izao fa maninona moa izy no mbola misy ny elanelana amin'izy izy tokony iteniny tenany zany hoe zao rangano ataotsika iny ngamba mbola fanontaniana anankiray hafa iny fa nefa miorirana avy hatrany amin'ilay valim-panontaniana tiako amenanao zany ilay izy hoe lay ezaka amin'ny fanovana ny toe-tsaina dia mandalo amin'ny kolotsaina ny ao anatin'ny kolotsaina ny zavatra lehibe indrindra
dia ny fitaizana avy amin'ny ray aman-dreny fa ny fitaizana avy amin'ny fiarahamonina ihany koa ary ankehitriny satria misy ny atao hoe fitaizana any am-pianarana zay zany a zay le hoe fitovozana fahaizana manokana zany a ireo zavatra ireo zany a dia tokony ifameno matetika izy ireo nefa sarahantsika mety ho isan'ny valin'ny fanontaniako mipetraka ihany le izy a sarahantsika hoe hafa ny éducation ozy afoana hoe instruit ne veut pas dire cultiver tsy hoe ianao maka ny connaissance rehetra ny savoir scientifique sy teknôlôjika rehetra dia feno amin'ny maha-olombelonanao ianao ary zany mahatonga an'ireny firenena matetika lehibe ireny zany a be da be ny mamono teny satria rehefa voavaly ny fanontaniana araky ny savoir na ny fahaizana zany a dia midona amin'izay izy amin'ilay tsy mahafeno an'ilay kolotsaina tsy nitezana azy tsony zany hoe misy zavatra apahany tsy ampy zany eo iverenako zany le izy hoe ny tena raha ny tena tokony ho izy a dia tokony isy plan zany mazava tsara ny plan mbola any misy zao a dia hoe mihabetsaka kokoa ny vehivavy ao anatin'ny sehatra politika ao anatin'ny sehatra fanapahana ny système de décision zany zay zany aloha zany mbola hitolomana amin'le hoe 30-50 mouvement 50-50 sy ny rehetrarehetra ny ahafahana mahatonga n'izay zavatra izay zany dia hoe tsy ampy ny vehivavy anatina ohatra fotsiny antenimera anankiray commissionna maro samihafa ny eo a misy ny commissionna mikarakatra tsy hoe commissionna mponina fotsiny fa commissionna maro samihafa dia lasa ohatra fotsiny toe-karena tsisy vehivavy misy manana fanapahan-kevitra na miady hevitra koa zany ao anatin'izany atao hoe commissionna anankiray zany ao anatin'ny atao hoe antenimera pirenena zany zavatra rehetrarehetra zany a no mba tonga antsika mbola mandringa ny heverana azy tsyna zany dia hoe afa-ty amin'ny lohany angamby izy tia no ampidinina dia izay zany no mbola any tetikasa misy aloha zao a any planina misy aloha zao fa raha ny tena izy zany izy io a io resaka genre io na miralenty io dia tena tokony efa tonga dia ampidirina any anatin'ny programma mpampianarana hatrany amin'ny T1 no miainga mihitsy zany le izy zany hoe avy any amin'ny fotony mihitsy le izy no entina miakatra tsikelikely anoizana zay teny madame Ramatoa Eliaravelomanantsoa zay moa amin'izy ny teny hoe tokony amin'ny taona voalohany dia ampidirina miralenta eo amin'ny fampianarana eto Madagasikara ame isa vitsivitsy fotsiny ahako ny isan'ny vehivavy eto Madagasikara dia 450 isan-jato amin'ireo 150 ny solombavam-bahoaka ireo a 230 no vehivavy 400 no vehivavy mitazona toerana ambony eto amin'ny firenena 900 no vehivavy niditra ho fidiana tamin'ny fifidianana communal farany hitantsika eo zany ny ezaka be da be tsy maintsy atao eto ny firenena fa izay indrindra nandeha anakatonantsika ny resaka raha matoa Eliaravelomanantsoa izy ity ve resaka isa satria ianao ny teny teo hoe ny ezaka tena tokony atao dia mampiaina an'ilay fifamenoana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ny ezaka tokony atao rehefa manontany ianao inona ny ezaka tokony ataonay lehilahy mba hampiakarana tsy le isa fotsiny fa tena hoe rehefa mitombo le isa dia mitombo ihany koa ny kalitao an'ilay asan'ny vehivavy eo anatin'ny fiarahamonina amin'ny andraikitra koa inona ny tokony ataonay lehilahy ny ataonareo lehilahy angambany aloha voalohany indrindra dia manome vola ahafahana milatsaka satria izay mihitsy ny tena olana ny ankabetsahan'ny vehivavy a dia lohan-ranom-bolany voalohany a dia makany amin'ny tokantranony mamay azy dia nisy ny tafo ambony-janany a sy ny zavatra rehetra izay ilainy dia ny lehilahy nefa mahavita mihitsy hoe ray apatelo izy ty aloha reny ny androany dia mbola alefako any amin'ny politika dia raha fa izay fotsiny le izy zany a misy zavatra anankiray lehibe tena sakana anankiray faharoa ny vehivavy a amin'ny filatsahana dia ny resaka vola tsika manko miresaka hoe misy kolokolo be ny politika raha ny tena izy zany a ny fahatokisana mihitsy nylay fiarahamonina ataoko hoe
vitana kaikairy maro samihafa eo tanàna kely zao raha hoe raha ilatsaka ranona ilatsaka ao ny ingarabe raha ingarabe fa tompony le taxi brosy be da be eo a mbola ilatsaka ao n'izy olobe ny tanàna oetokohatra zany le izy a dia vonona hatramin'ny kankairy ka hatramin'ny varibary ka hatramin'ny pitotovary a mba hanome kely an'rabe zany mba hoe mba ho lasa mery rabe fa raha vadindrabe no lasa dia tsisy afa-tsy zay kendrabe ho amena azy ihany a no azo ny ampediana ho eo ary vo izay nefa le sakana ny olana koa zany eto amintsika ny fividianana dia lasa resabola matsiravina be le izy tsy zay no ataoko hoe raha tsy any amin'ny fotony mihitsy no voaova zany hoe l'éducation na ao anatin'izay na le culture mihitsy zany hoe lay fahaizana fahazahoana noho ny fahaizana fahazahoana ihany koa noho ny fanabeazany kolotsaina ikolokoloany rehetra ny fiarahamonina zany a dia miafaka tsy kelikely avy eo le hoe ameo vola aloha ameo t-shirt aloha madama raha tsy zany tsy ho lany eto ianao a na ameo baolina aloha ny lehilahy koa zany a izy tsy ndeha hanazava lavabe vitany vehivavy mijany eo dia manazava mandresy lahatra hoe zao ny tokony ho fiarahamonitsika reto a za vonany latsaka za anao fa vo teny lasa miady ohatrany fiadiny lehilahy zany ny vehivavy politika indraindray a nohony zay ohatrany hoe norma efa napetraka izay ao anatin'ny siam-pifidianana sy ny sehatra fiadivana ara-politika miezaka lehibe tena tokony ataon'ny lehilahy zany a dia mba manosika andreo vehivavy a ara-bola ihany koa ary ataoko hoe ara-pitaovana any vehivavy zany a mba ahafahany vehivavy bebe kokoa milatsaka zany ao anatin'izay sehatra izay mitovy amin'ireny hoe tatoato zao iny re mpianakaviana tsy manavaka ntsony hoe na lahy ianao na vavy ianao rehefa tsy anatra le izy lahy ka hoe classe de troisième dia hijanona dia mijanona ialahy rehefa anao fa dia aleo zany mianabaviny lahy mianatra ohatr'izay zany ny tokony hitondrantsika azy atao anatin'ny fiarahamonina zay ngambany fa amin'ny fomba ohatra no mezako azy ity resaka miralenta ty ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra ty tsy ho vita mihitsy raha ny tena marina atao hoe tsy valiny no azontsika teto fa fanontaniana ihany ary no miampy isaky no miresakitsika ataontsika anaty farany sosona kely fotsiny eto amin'ny EP Madagasikara dia ny vehivavy no enimpolo isanjaton'ny mpianatra eto mety isy dinganao vita zany atsoatsy amin'ny famoahana andreo mpianatra ireo raha fehizitsika ny resaka tamin'ity androany ity dia atao hoe ny vehivavy sy ny lehilahy dia mifameno ary ao anatin'ny andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy misy ambony tsy misy ambany fa mifahaizana amin'ny fanampy no zava-dehibe indrindra misaotra anao raha matoa Elia Ravelmanantsoa nanaiky ny vahiny teto amin'ny iresaka fikaran'ny EP Madagasikara misaotra ny Andry Rahodinina ihany koa nanampy tamin'ny fametrahana lasitra amin'ny ady hevitra eto mba tsy ho borika ihany koa misy fampianarana fanabeazana raha teo ny tanjona ary santionany ihany ny mpianatra niditra teto fa mbola ao ireo mpianatra maro mbola hitafa amin'ny vahintsika mametraka ny mandra-piresaka ao manankiray veloma tompoko